Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana no iantranona amintsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Madagascar Télévision amin'izao alin'ny alahady fa 7 ny volana May 2012 izao ary dia manasa antsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'actualité indray amin'izao alina izao. Fandarana l'actualité toy ny mazatra ijerentsika ireo zava-nitranga izay nisongadina tao anatin'ny herinandro ary anasana vahiny izay tondra ny fijery ny tondra ny heviny mikasika izay vaovao nisongadina izay na ara-toekarena, ara-tsosialy ary indrindra ny ara-politika izay mbola isan'ny mipahatoerana noho ny fivoaran'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Vahintsika amin'izao alina izao nasaina hitafatafa eto ny vahiny mpanao politika anankiray izay efa azo lazaina hoe diso fantara ihany koa teo amin'izay sehatra politika izay, tsy iza koa izany fa Andriamatoa Zakaely Boniface izay mpikambana ao amin'ny filakevitra ambonin'ny Tetezamita ary efa solombavam-bahoaka teo ihany koa tany amin'ny distrikan'ny Mananara. Miarahaba anao tompoko ary misaotra anao manaiky ho vahin'ny fandarana amin'izao alina izao. Miarahaba anareo ato amin'ny télévision Madagascar Télévision ary miarahaba koa anareo ato amin'ny technician ary miarahaba ianareo izay magnaraka tsy tapaka ny fandarana amin'ny MATV. Ya, miresaka politika sika isan'ny atao hoe nisy fotoana nahenonanao hatrany, nafantarananao hatrany, niseho hatrany, somary nangingina tsy henoheno hitondra fanazavana mikasika izay ianao rehefa avy eo fa mialoha izay ngamba tsy azontsika amin'ny rahalahy hodinganina rehefa resaka politika sika ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity satria dia olobe anankiray atao hoe andrarezana teo amin'ny fanaovana politika malagasy no nandao ary napanga iray ny laharan'izay mpanao politika izay dia tsy izy zany fa ny pasteur Andriamanjato Richard izay nodimandry tamin'ny alakamisy teo tany Paris. Raha miresaka an'izany tsika ahoana ny fahafantarana Andriamatoa Zakaely Boniface an'izany pasteur Richard Andriamanjato zany. Marina tokoa voatohina ny fo ary naheno malahelo viry Ray aman-dreny tamin'ny fahalasana ny Ray aman-dreny tompoko lahy pasteur Andriamanjato Richard satria ny tegna zao agnisan'ny olona ny taizainy zany ara-politika tamin'indray mbola nianatra reny dia nisy fotoana koa miara-niasa tamin'ny zanany ankaiky ahoko dia malahelo ahako satria mbola misy ny zavatra mbola tsy milamina zay fotoana ilana olon-dehibe maventy Ray aman-dreny manana expérience kotra azy indray no izy lasa ny aloha lalana iny satria dia nitongotromby iny dia ny aloha dia ny afara ka mampionona ary miombona lahelo amin'ny fianakaviana rehetrarehetra. Ya, idirantsika avy hatrany ilay fanontaniana napetraka teo Andriamatoa Zakaely Boniface hoe taiza ho aiza tsy henoheno tsy tahita andeha hisotro ronono tsy hanao politika intsony ve sa mangingina mikonikonin-javatra raha mbola namafy ny fanaovana politika? Ny manao politika dia mizara roa lehibe na telo ny fanaovana politika. Misy ny zavatra naturel amin'ny olombelona tsirairay avy dia avy hatrany izy nataon'Andriamanitra ho destin zany nanao politika. Tsy fantako nanatsatin'izany natsatin'izay tsy fantako. Andriamanitra manao an'ilay izy. Satria tsy dia nanana fianakaviana mpanao politika ahoko. Ny raiko aloha dia manao politika fa tany ambanivohitra tany. Fa nanana namana mpanao politika be dehibe ahoko. Dia ny faharoa tsy maintsy mila fahalalana farafaratsiny ary anisany zavatra hitako nanimba ny tontolo politika teto Madagasikara ny tsy fahampian'ny mpitondra sasantsasany ary nahely tsaho teo tokoa fa ranona ne zao ny fahaizany 4 miala nianatra zay manatao tamin'izay fotoandron'izay dia iny zavatra iny zany misy reflète zany hoe misy fiantraikany be dehibe amin'ny tontolo fiainana voaka malagasy rehetrarehetra. Tsy jery atsika nanomboka tany amin'ny nialika tamin'ny fanjanahantany atsika dia niditra tamin'ny indépendance première république dia mpampianatra no olona nitondra teto Madagasikara nahaty 12 taona na 13 taona teo rava ny fitondrana dia nandimby ny Tetezamita nisy telo angamba teo
dia manamboninahitra ambony olo manam-pahaizana no nitondra tamin'izay fotoandron'izay tonga tamin'ny deuxième république omaika nahay mafy ny filagna an'izany satria ny tontolo sy ny rivotra politika rahan'izao tontolo zao a nitsika fa mila manamboninahitra maramila mitondra ny tany sy ny fanjakana tamin'izay fotoandron'izay naomezana le indépendance tamin'ny lafiny faharoa zany tamin'ny néocolonialisme tapany faharoa zany hoe ny tontolo politika dia mizara zao tontolo zao misy ny politika tandrefana misy ny politika tantsinyanana général tamin'ny bloc ny URSS taloha dia misy ny russe am'izao fotoandron'izao io izao moa dia mipetraka amin'ny placen'ny russe angamba ny Chine tantsinyanana reo zany hoe le asiatika politika asiatika mitovy amin'ny fiangonana katolika dia mizara roa misy ny katolika tandrefana misy ny katolika tantsinyanana zay mizara raiky amby roapolo zay misy ny ekara romana katolika apostolika zay misy atsika eto Madagasikara ireny zavatra reny zany mba farafaratsiny zany olona mba nandalo sehatra fampianarana ambony mba manana farafahaizana satria anisany nanimba oa tontolo politika hanika ehatra amin'ny olona tsy mahay manoritra mamaky teny zany lasa milatsaka filoam-pirenena milatsaka ho député milatsaka ho sénateur milatsaka ho ny président fokotany milatsaka ho commune na maire tsy misy fampandrosoana am'maizina oka zava zay resaka zay na mijery no afrikana namantsika rehetrarehetra tsy misy otrantsika teto Madagasikara ka am'izao fotoandreny zao a de vao maika nahay loza nahay tombo zay fiantraikany zay zavatra zay a le déontologie politique zay tsisy etika tsony zany mpanao politika zay manamanam-bola na sesika ny vintana kely androany a mitondra ny tany zay moa teneniko hoe am'izao fotoandrony zao ve mbola misy fanjakana ave Madagasikara za de mahita ohatrany tsy misy fa ny fitondrana no misy satria zavatra roa samy hafa natao hoe fitondrana sy ny fanjakana miresaka an'izay indrindra anao Andriamato Zakaely Boniface ararotana ihany ny mahitanao satria dia avy any mananara avaratra any amin'ny faritra Nalanjirofo ino misy anao rehefa miteny anao hoe misy fanjakana ave eto dia mipetraka ihany keo le fantanena hoe atraiza ny fisiany fahefa-panjakana mahefa eto Madagasikara raha ndehantsika hiverina kely tsy mamofotamantry fa atao hoe toetra raha mbola mafana ny any toerana amin'izao fotoana zao hoe nisy tao ny fietseham-bahoaka napotehan-javatra tany an-toerana ny afara tamin'ny fanenjehana ny polisy sy ny mpitandro filaminana hatramy fitsarana vao kitikitika dia voaingana ihany koa nisy fitsaram-bahoaka indray a sy ny karazana fandrahona isan-karazany mipetraka foana mitatao an'ireo mpitandro filaminana ny an-toerana ianao ma tsy teo ny tena aloha hoe atraiza ny fisiany fahefa-panjakana eto a raha toka samy manao saim-pantany ary reny ny zavatra nitranga aloha tamananara arotana ny fahitananao hoe inona marina tokoa le mitranga any misy fanjakana koa ve any mananara sa tsy misy raha ny zava-misy am'izao dia ohatrany magnamarina ny fisiany daboraraka sy goragora zany hoe tsisy fanjakana zany ny tany Madagasikara raha mijery my zava-misy am'izao satria tsy tena am tsy fandriam-pahalemana zay misy amananara ohatra am'izao tsika miteny zao io zay niteraka faty olona efa roa zay tatin'ny herinandro tsy tena tsy tany amin'ny dégode koa nisy olona efatra angamba ny vonofokon'olona tam'y Gretomalo koa tany asa mandoto sy tamin'ny Tsombe fa fatatsimo tany a misy fitsaram-bahoaka foana ireny zavatra reny zany akazona fileona fahitana fa hoe tsisy mpitondra zany tsisy fanjakana zany dikany fitondrana zany misy satria raha ohatra ka zavatra manjary vola ataontsika hoe ohatra mananara ny alaintsika bois de rose zao tany nirotoroto ny fanjakana ny premier ministre misy nidina tany tamin'ny voalohany na tratratratany Comore zany na tratratany Maurice premier ministre mihitsy no nitsangany mandeha any bois de rose zay fa rehefa misy olo maty indray a amin'ny tsy fandriam-pahalena zay misy olona agnatin'ny force enjehny vahoaka tsy nisy manam-pahefagna nidina tany hatramintsika miteny zao amintsika miteny zao koa manenjika ny fokon'olona mba mifokotany nankiray atao Soavinarivo hanambotra olona sambolony gendarmerie ao manaramintsika miteny zao hoe tsy etsy vinon'ireo le olona ankiroa ary zavatra mampalahelo de zao ny zavatra tamin'nisy tamin'ny herinandro teo a za tonga tany ahako namonjy an'io zavatra io
rehefa mandeha zay agnano fanarahana satria i misy atao hoe fomba antany tsy maintsy ajaina raha tsy diso nisy ministra nasolo tenana amin'ny ministera tonga tsisy ministra tany hatram'izay na ny ministère énergie zay tompona ndraiky tamin'ny io zavatra nise io aza tsy nandeha tany izy fa nisy ve maromaritra iresana hita tsy misy hatram'izao satria ny olona zany nimpressionnena fotsiny amina fisamborona sy tify basy dia nijanona teo le zavatra fa le lololony tsy miala io zay tam'izay fa niomana hoe misy omby roa omena ny olona anaovana tetefery am'le faty olona satria ny toerana anankiray karaha mananara faty olona raha ny olona latsaka zany sarotra dioan'izany vetivety tsy misy fomba atao am'izay zavatra zay hanao le fomba reny tenenina fa hoe misy lafiny ambadika politika le izy dia voatery zahay ny everina fa hoe solony tegna mpanjakana tany niala zahay satria alavian'ny élection zao atao zahay indray zany no mety atahorina amin'ny candidature ohatra dia éliminena dia samborina ambarana dossier indray ka za tamin'ny 2007 ny voatra an'io rehefa noditra lalam-panorenana tany amin'ny primature ahako dia nilazaina fa hoe manao coup d'état constitutionnel avec 11 chefs d'inculpation tam'izany ehatra amin'ny vonoan'olona natao anatiny natao an'izay zany tentative de meurtre misy fa diffusion de fausse nouvelle araiky ambony folo chef d'inculpation rehefa nanoro tany amin'ny fitsarana ndray za hatram'izao tsy namaly zareo fa hoe zaho raha mangaty atao fitsarana ty zavatra ty atao enquête avy aty amin'ny polisy arahana procédure tsisy valina am'izao fotoandrony zao zany mananara zegny am'izao fotoandrony zao dia misy olona andehan'olona maro eo amin'ny telonjato eo koa mitondra kobay mitondra hantsy andeha andrava le olona voasambotra zay namono olona atao ambany volo kely ny ambatokintana antrasoavinarivo izy io atao hoe antsiragnan-dakana andona koma précisement angamba dia misy olona zany nisotrosotro tamin'ny zoma na kamisy teo angamba iny dia nivinon'ny olona le tompony varotra satria mpanomboka manamanan-karena le bandy atao hoe maxa io ary isan'ny olona mpikambana aminay io maxa io mpivarotra kely am'moron-dalana manana bara manana épicerie izy dia nivinon'ny olona anankidimy araka nyray tatitra avy any dia ny ray zany voasambotry ny polisy nao ny gendarme dia niteny gendarme tany amin'ny poste tamin'ny brigade dia atao ny enquête natakarana basy rangahy io araka ny tatitra avy any dia fantatra fa hoe ity satria nitifirina nafatin'le olona satria le madama an'le olona nafantatra le tarehin'le olona satria nefatrafatra izy hoe vonjeo fa misy olona amono dia nankatanjareo vola le madama tsy nanome dia madama tafilay fa le rangahy voatifitra le teo ty lalahy nanositra zany ka efa tonga amin'ny gendarmerie zany le izy misy indray zany ny mpikambana atao amin'ny gendarme atao angamba fa enon'le fokon'olona hoe nangataka vola zay fa andeha an'le izy dia transféré nary amin'ny satria any tsisy tribunal fa nafindra ty amin'ny nentina ty amin'ny sous-préfet zany ny OMP zany ary dia fa vitsy zany le déferment alefany amin'ny fonja taken'ny olona zany atao amin'ny gendarmerie dia araka ny resaka tatitra tonga ty aminay ny commandant de brigade mihitsy nitsangana miaraka tamin'ny gendarme nandeha nagnenjika an'le olona atao tany déferment io dia natolotra ny fokon'olona dia nivinony olona teo hoe satria natapitra le gendarme nefa any amin'izao mbola misy force any namonjy an'le grève teo tamin'ny herinandro eny satria le tamin'ny herinandro andro alina ny nisiany le grève tegna purement problème social le izy ty zay tsisy au courant le izy ary rehefa lahady zay tonga teo zany ravany vavaka dia niteny ny olo fa ino avian'le grève fa hoe misy maty hony tao amin'ny hôpital rehefa nijereny tany hôpital nefa tsisy ny maty ndre nagnontany iza agnaran'le olona maty iza ny havany hatram'izao tsika miteny zao misy telefone aty nambela fokon'olona manaro telefoniko numeroko tsisy miteny fa hoe ranona le izy tsy fantatra zany tsy fantatra zany le izy fa fantako an'le izy zany resaka tsaho fotsiny satria le olona efa marary dia efa ny grève re olona reny andora ny bureau-ny jirama teo ngamba mety misy fandonana dia tamin'ny alina dia misy olona anankiray maty atao hoe Charles Adonis zay naran'ny olona avy aty Fenirivo rangahy io mpandrafitra ke mody avy amin'ny alina izy rehefa tapaka ny jiro iny dia mody izy mandala amin'ny toerana amin'le misy an'le jirama ka taty avaratra misy an'le gendarme araka ny tenin'le taty amin'le force taty atsimo anisan'le le polisy dia ny olona avy taty va ty antsignana izy manapaka igny va nitifitra ka zany eritreritra an'le izy io kazana incident ny zavatra satria andro rivariva tsisy fialam-boly ny olona tsy misotrosotro zareo
ka nantsona tampoka angamba tamin'le anao an'le zavatra tao mety io zany mety nifiran'le pitra basa ary aritra am'izao a sarotro ampiko iteny fa hoe basa ta tamin'ny force na basa tamin'olo tsotra na basa tamin'iza andro alina efa tany amin'ny 6 alina io zavatra io nipoapoaka ny basy za moa somary lavidavitra kely ny ville ny trano petrahako dia ny olona amin'izay miantso a téléphoniko ny vinositria reraka be zavy nitolo tany ambanivolo sy andeha tongotra any amin'ny 57 kilometre zahay a namonjy an'le premier metana ambanivolo namoatra lalana nisy promesse nataoko zay izy io dia zay mody avy any no sendran'ireo olona miazakazaka marobe a hoe andeha andoro ny jirama dia za amin'izay ny téléphone ny commissaire de police a ambesonareo ny centrale thermique antsika fa raha ipotena tsy mety kosa zay zavatra zay zay zany fandehan'izy le tamin'le am'izao fotoandrony zao zany a hoe ahoana ny fivoaran'le izy a isy hatram'izao zany ny feo enao avy any an-toerana ihany koa eo ianao namarina nandiso azy hoe nitaky ny fanesorana n'ireo zandary sy polisy zay efa niasa tany ny vahoaka mananara ny anoloana azy ireo mihitsy a ary dia nisy azany moa fotoana ohatrany hoe ny fanenjehana mihitsy ny vady aman-janaky ny polisy na zandary tany mananara manahoana le vahaolana eritreretana petraka izy io zavatra io fandresahana tamin'ny tompony andraikitra solonareo reo olona reo fa ela loatra atao amin'ny mananara misy azy indraindray a afa avy adjoint le olona na olona gendarme atao ohatra na polisy tao a mazaka da ambonimbony dia averina indray atao sefo eo indray dia ny toera moa manam-bola be ka izy io fatako an'le izy zany lonolono nohony izay fahelany ny manam-boninahitra reo ela loatra ao amin'ny fiarahamonina zany a misy fampialonana zany mampalahelo le zavatra zay dia ny profiten'ny olona amin'izay satria misy mpangalangalitra sipa reo tria nisy tsahotra an'izay tao dia eo koa le tamin'ny jirama zany a le tany misy ny ologno namany ihany mirehitra fa amin'ny tany be mponina indrindra ohatra manara centre sy taria an-tanambao zany a tsy alefany dia izay zavatra zay koa nisany lololoto tamin'ny jirama eo zay ny tonga zay sika namotra ny directeur ny jirama tao dia sika dora zareo ny trano le trano directeur ny jirama iteny le olo tompony directeur ny jirama eo zareo tsy tompony ty trano fa magnofa izy ato ary zay ny tonga ny tranon'ny polisy a le entana an'ireo naboaka an'le fokon'olona zay naoko hoe misy lonolono noho ny zay fahelana ela loatra zay na amin'ny gendarme na ao amin'ny polisy zavatra io fa za gaga nefa nafodina ny poste commissaire de police izy zao problème am'izao tsika miteny io koa gendarme rery ao ihany ny sisa hitavela ary le problème tamin'izy io a tsy mba nivory zany ny hémofive mba nifanatona fampiresaka hoe inona ataontsika am'reto olo migrève reto fa navelan'ireny maturité ny polisy ka am'izao fotoandrony zao a ny polisy ny maro ny force nagnano renfort ihany mijery koa zareo amin'ny gendarmerie anankiray ry nefa am'izao fotoandrony zao olona efa ampelatagnany nefa niady ntsika fitondra fanjakagny ane dia mavesatra be hoe miaro ny ain'olombelona sy ny fanagnany zay ny mission an'ireo olona reo ary reo azy tokony ho izy aza sy tokony valiana raha misy zavatra tenen'ireo fa fagnazava rehefa tonga ry amin'ny ankety fa nohony izay le corruption be loatra na dia ny olona magnarato kely aza tratra dia angalana vola 2 millions 4 millions dia pitahana menote dia mangorogory ny olona ka olona mifaritra io nefa olona matahotro fanjakana dia zay profiten'ny olona be dia be ao na dia ny olona voasambotra tamin'ny grève io ane mbola angalan'ny olona sasany 2 millions 5 koa nangalana le LP tonga taty amin'ny sous-préfet sy ty aminay sy ty commissaire de police zany tatitra zany ary fantatra anay ny olona angataka le vola 2 millions 5 par olona zay ny misy zao ny olona ny samborina atao hoe nanao adalana nefa nanao aditra relaxena fa tadiavina resaka politika indray zany ny arovana an'le izy atao hoe olona mpanao politika reto olona reto ary ny soroko andriamanitra tsy misy olona hafa sambotra atao soroko andriamanitra zay zavatra zany zavatra rehetrarehetra zany akatoko ny herisontsika amina fifidianana no mitranga efa ao anatin'ny ambiansana fifidianantsika ho anao manokana mety misy dika manokana ve hoe nahoana anao am'izao fotoana zao no mitranga zany lasa ny rehetrarehetra mitady hoe ahoana ny ampisy fitoniana ahafahana mampandeha tsara ny fifidianana satria tsy mananara ihany fa betsaka ny toerana ahitana tranga ohatra zany hoe izy io tokony olona fitsaram-bahoaka fitsaram-bahoaka io tsy amboipoza ohatra herinandro lasa dia ny rahana nahita la hoe nidorina velona le lehilahy leo lehilahy teto an-kaso mihitsy disy tamin'ny mpianatra teto dia aveo koa misy mpianatra indray ny toedra raha-politika eto amintsika dia mipotra reny zavatra dia le mpianatra indray zany nitsindron'olo hantsy raha vaina ny fananany izay zavatra zay a kazana signe faiblesse ny mpitondra zany zavatra zany
satria ohatrany tany tsisy mpitondra zany dikany satria tsy fileona toerana ankiray le izy fa mihanaka satria efa tsy matokytsony ny mpitondra zany ny vahoaka malagasy zany dikany. Inona no vahaolana araka ny hevitrao a ahafahana mirestaurer an'izay fa ifampanjakana hipetraka amin'ny tena toeran'izay ny vahaolana mpitondra hoe mandray andraikitra tsara tokoa ary efa vahoaka metraka ny lamina zay apetraka hitondrana azy. Raha ireo olona zay fetan'ny olona ny faiblesse ny tsy possible hanamboatra an'izay zavatra zay sarotro satria fantatry olona ny adalany nataony karaha zay mananara ve de ifitondrana amin'izao ve ndeha aminay any nde amina olona tsy miaraka amin'ny olona le toisan'izay ve de ilamina ohatra zao ny premier ministre mandeha ny mananara de mijery boderose ny jereny tsy premier ministre amin'izao io fa ary premier ministre taloha reo problème boderose any izy vao mitontona tsy mba misy olona hoe mba mitourné any hoe ahoana ny ataonare ahoana fandrosoana lalambe tsy raha manjary nefa harina be debe trangitrisin'ny olona vitsy zay miteraka olona nouvelle riche tsy olona avy amin'ny tany misy le fananana koa fa olona tany hafa zany hoe matsiary toenao zanaky kialafa ny zanaky ny faritra frustration izy satria karaha manana reny tokony tsy ahantra mihitsy zay ao ianao anivony sistera teo misy la hoe commission d'enquête parlementaire mikasika ny raha bois de rose sisa asa moa hoe misy zavatra fantatra ve manahoana ny évolution an'ireny fanady adiny ireny satria efa natsitika ihany le resaka bois de rose io resaka comité d'enquête io a commission d'enquête apetraka io a sarotro ny hatanterahana an'le satria tsy maintsy mandala amin'ny gouvernement ny exécutif an'io na ny vola enti manana andeha hanaovana an'izay zavatra tsy manomeny ireo e tre fantany fa misy anatiny le olona ka izay mahatonga ny tsy fandrem-palema be debe io satria tsy mahatokotsony le olona ny olona maty tsisy mijery ny mpianatra mianatra andala amin'eo amin'ny tokotany tsisy mijery ny maître frama tsy voaloha tsisy mijery fa variana manangon-karena olombitsy ary fantatra raha mijery talohany atsika de hitanao tsara fa tezitra ny vahoaka tamin'ny président Ravalmana ny vidy an'le force one sy force two fa am'izao fotoandrony zao ny isan'ny mpianakaviana ny misy an'le jet privé ary zany tsisy olona avy any amin'ny faritra an'le ivoran'le fananana kory fa olo hafa zay namanama ny mpitondra ary fantatra hita maso le izy indrindra moa tsy nampanao io ne miteraka problème io e aleo vakina le resaka de mazava ny sainy rehetra am'izay satria tao anatin'ny zavanitranga tamin'ny mananara de fa nandeha indray mifeny amin'ny hoe misy karazana fanenjehana mpiavy sy vahiny satria hoe frustré ny olona le olona marina ve zany marina io satria tsy misy olona mpanankarena zany tompo tany ao zany milliard zany tsy marina zany tsisy an'zany na i bois de rose iny aminay ny hazo fady fanaovana hazo anitrihana ny olona zay miamboho tsisy kapan'izany io tsisy ny kapan'io tao mananara mpandrano firy taona nisy an'io 89 ny tourné voalohany en tant que zao a conseil la présidence non 99 tsy nisy olona mahasahy mikitikitika an'io na le maty amin'ny lalana aza tenany tany amin'ny fitondrana tamin'ny fotoanandrony zay miteny zareo aza mikitika an'io fa ny fitonga amin'ny fotoanandro atsika sahirana io no trésorntsika vice président tamin'izay fotoandrony zay ny amiraly za fa indroa mihitsy saiko tezitra tamin'io zavatra io ahoana moa ny olona rio za antalaha ry misy olo magnondrana miaraka amin'ny ministra ny eau forêt ty zay ny finansiena parti politique tamin'ny fotoanandrony zay de navela fotsiny izy nihinana tamin'izay ka ahoana zao za eto za tsy mba mihinana de am'izao fotoandro zao mitonjareo hoe dadao ny satria mandala-mbaloroko fotsiny izy fa ny fofony eniko fa za tsy mahita an'lay vokany miatrika fifidianana antsika zao tsy ka am'izao fotoandrony zao le izy anatin'ny cadre politique ihany koa io ny bois de rose zany zao isan'ny source tristesse io ary zay mampanankarena candidat be debe io ny kamaroany za zao mahita olona nomena ny tompony andraikitra tsy mbola nanankarena zany tobily 4 kely nananany tamin'izy niditra teo am'izao fotoandrony zao izy manana n'ireny 44 na amin'ny 20 farany ambany angamba n'le hitako raha ny numéro hitahitana tsipitsipinyolona ty aminay satria zay le maza mitenina agnatin'ny membre ny parlement reny a mahiny dossier am'izao fotoandrony zao de mireharehany refa hoe tetandrazana ary igny isan'ny problème Madagasikara ianao zany mangalatra eto Madagasikara milay fa any andafy anao satria manana nationalité anao de manangataka droit d'exil anao andafy any rehefa avy am'izay anao velona avy any za candidat ny président de la république za atao ministre misy frustration zany amin'ny population serein am'izay fotoandrony zay satria zay mangalatra atao ministre amitsika miteny zao nampidirina fitondrana zao nanao candidat amitsika miteny zao ka
zaho aloha hatramin'izao mahita mpana politika gasy ohatrany marigny hany tenin'ny président Nachaté tamin'ny 7 février moa iny tena Ambojatovo hoe tsisy ozy ny olona te tandrazana ozy amin'ireo olona milaza azy latsaka président reo marigny zay zavatra zay fa mal placé le fitenena satria izy koa ny agnatiny satria izy responsable naninona ny membre gouvernementanao hitanao manao le zavatra avelanao fotsiny izy za hitanao membre gouvernement mamaly ny premier ministre en devant conseil de gouvernement tsy haitsy esorona nefa misy loi en vigueur ne Madagasikara milaza an'izany hoe inona tokony manotendra ny premier ministre mandeha hatra monsieur le président inona ny solution fa tia loi en vigueur tia ny premier ministre atsika manao adalàna raha za premier ministre za tsy keko agnatin'ny conseil de gouvernement tatsony izy nefa ndray mialokaloka aty amin'ny lafinela ty lasa fanjakana baroa le izy tsy mety io zavatra io de ny olona tondra fanjakana de olona miomana manokantena fa tsy anao hoe manambola tampoka-androana anao de milatsaka ho filoham-pirenena amin'izay fotoandra'izay ary iny isan'ny erreran'ny opérateur économique tonga ny zavatra io tsy mba mijery reo opérateur économique reo mba mipana politika be deaibe reo hoe izy amin'ireo ny olo tokony ampina satria raha tanitandalagna am'izao tsika mitendreo candidat be deaibe reo tokony hitsangana ny bianco sy ny samfigny hoe tena zao na vola de 50 millions za de magnafa faux candidat ny ankamaroan'ireo misy olona na agnatin'ny régime zao io na avy aina amin'ny niveau ny communauté ny karama olona satria reo ihany no manambola dia asaina milatsaka candidat izy mba hanaovana premier tour de vita satria tamin'ny 2006 nisy zavatra ohatran'izay hiditra avy hatrany mihitsy ao anatin'le raha politique tsika mitoera raha-pirenena kapobeny resahana foana hoe iroso ny fifidianana na izany na tsy zany miara-mahita sika fa ny eny an-dalambe ny eny an-tsena ny eny anisa tokantrano iny fa hatrany anaty kazerina raha miaramila de mbola mipetraka foana ny ayay hoe ho vita sa tsy ho vita ho tateraka satria ahoana ny fahitan'Andriamato Zakaely Boniface an'izay firisotsika makany fifidianana zay feno ve ny fepetra isina fitoniana eto ahafahana amiroso amin'ny fifidianana feno ve ny fepetra atonga ny fifidianana ho ekeny rehetra na eto atoerana na ny any ivelany za aloha de mahita ary malahelo amin'ny tanindrazako fa ny fifidianana atao amin'ny 24 juillet tsy mety ho any tanindrazana satria ny firenena malagasy dia firenena manana ny maizy azy ary manana ny fomba raika ny overina ny mahamalagasy malagasy azy tiako tenigna am'izay de zao mbola tsy milamina atsika mbola tsy mifagnaja akory ve de ho isy fifidianana firma ny olona ny gadrana sy ny potehina fananana tamin'ny fitondrana ny fandimby teo zay miendrika toa mifandembazana fonja fandimbiazana famonjena alternance de amin'ny incarceration amin'ny prison alternance de prison moa misy amin'le zao tsika miteny zao eo satria aza mieritreritra fa ilamegna any teteza hita am'izao satria ny olona miatraka ny fitondrana io voelikilika daholo any amponja ny sasany tsika miteny zao sasany misitrika ambany vohitra any nanefa tsy nataony zavatra nahazoagna fahefana feno zany hoe natao aloha ny mba ny confirmena nahazahoagna ny fitondrana natao ny fifidianana président de la république tamin'ny situation nety satria raha tamin'ny enombolona tamin'ny ray taona taloha nalefa ny fifidianana président de la république efa président Nachaté hatram'izay ary tamin'izay fotoandron'izay izy mety afaka nanao ny ekipa ara-dalàna fa le nitsofoan'ny reto olona ny everina tsy manaiky hentina ao agnatin'ny fitondrana miaraka amin'ireo no miteraka problème io ianao manokana zany tsy manaiky an'lay hoe za tsy manaky fifidianana am'izao io lay fitatanana hoe nametrahana ny fisin'ireo entité rehetrarehetra miara mitata tsy miombona mikevitra amin'io ahoko zay voafaritry ny tondro ny federoute io io ne tsy mety ane io ahoana manao nagnano négociation na ny fiteny azy tsy mifagnaraka tsy mitovy dikazany misy hevitra na amin'ny andaniny any amikilany tsy mipasy satria misy blocage zany eo amin'ny communication zany tamin'izay zany mbo atao na de ny teny français zany hoe karaha zay zao nandalo tamin'ny SFF
mety comprendre an'io fa zay amaly an'izy expliquer l'izy mety tsy hoan'ny mpanao politika gasy akory satria mpanao politika gasy efa nisy fiantraikany be iny fitoasan'ny Ravalomanana sy Andrajoelina am'izao io satria reo olona reo a sarotro amiko teny fa homme d'état reo olona reo za miteny an'izany ary zaho koa magnahy sao de tsy manana sao de pouvoir akory reo olona reo nefa reo mitondra ty toatiny zao fa folo taona zao nitorasana teo izay zavatra zay a misy fiantraikany matoa olona mihazakazaka olo tsy mamaky teny tsy manotra andeha latsaka député latsaka président république zany ne misy olona tsy manambola atao conscient akory izy a mandeha maître tasy satria fantany tsara fa hoe pourquoi pas zay miteny vazaha nga mahadika ko tsara kokoa le izy ka ny tokony apetraka zany a ahoany siany fifanajana teny hoe apetraka ny lalàna fampitahorana aloha loazana apetraka ny hoe lalam-panorenana iny am'izay zany ahitana ny droit ny tsiraikaraika na ny citoyen na ny droit ny mpitondra lalam-panorenana zay ekeniny rehetrarehetra iny atao hoe fanajana fampitokisana zany hoe karazana lalam-panorenana zay ianao ve isan'lay momba an'le hoe fitsapahakevy bahoaka tsotra amina lalam-panorenana tokana sa mametraka an'le hoe fifidianana fisafidianana lalam-panorenana satria eo am'izay hoe fampizorana fifidianana zay de misy karazany ihany keo am'le hoe fametrahana lalam-panorenana misy mametraka azy hoe référendum misy manao hoe élection référendaire zany hoe misy texte roa samy hafa eo liaiza am'izay no eritreretanao hoe mety apety amin'ny Madagasikara kokoa ny zavatra mety apetraka am'izay aloha tokony apetraka ho any lalam-panorenana de apetraka ny fampiavanana mandeha aloha ny fampitahorana fampatahatra ny fanaja ny olona zay vao miditra amin'ny fampiavanana zay mandeha ny fankatiavana de eo amin'le fampitahorana zany a fa ny fanajana zany alohako de tokony hatsapa zany ny citoyen malagasy etrarehetra hoe samby tompony am'ty Madagasikara ty fa tsy misy olona anankiray a tompony ny sasany voelikilika izay agnisan'ny problème petraka am'izao tsika am'tiny zao tsy tena tsy ao niveau ny présidence firma ny olona avy amin'ny province ao anatin'ny fitondranao zay agnisan'ny niadivagna mafy teto tamin'ny andro Ravalomanana amin'ny kabaro ty amin'ny 13 may ary zay gny nahamaro ny olona avy tany amin'ny province teo amin'ny 13 may c'est que ravana iny zavatra iny zay atao maramily te ny renforcer ny zavatra io fantatra ny olona zay tsy maneky hientina io zavatra io a raha tsisy mitondra de tsy ekeny ka ny tokony apetraka am'izay fitandron'izay zany i loi référendaire zany tokony apetraka hoe anaovana ny référendum constitutionnel zany atao am'izay fitandron'izay a atao a constitution roa samihafa mifarafaratsiny isafidianana ny olona ary ahafahana miediken'le olona am'lay bulletin unique am'izay fitandron'izay satria bulletin unique iny isan'ny problème anankiray koa avoaka malagasy ny anaovana an'io ary io raha tonga ny candidat be debe io am'izay zany safosé ao zany ny avoaka malagasy tria mbola afantany tsara maro ny tsy mahita tasy mamaky teny dia izy am'izay efa magnombona bulletin unique hafa koa atao ny premier tour de vite aminazy zay ny ambadik'io satria matoa afaka pirategna ny logiciel ny chaînite na ny atitany zay misy jiromaty mety tsy jiromaty io na magnaraka aveo fa resaka coup de circuit amin'ny élection mba zao ny premier tour de vite satria matahotra ary misy fomban-drazana zay tsy adino fantatra ny mpitondra am'izay fitondran'izay ka lalàna-panorenana na anankiroa zany tokony safidianana mba mpianarana ny citoyen za am'izay fitondran'izay hoe mianatra mandatsabato amin'ny ty bulletin unique ty iny zany tokony enim-bolana mampianatra an'iny mandeha mitourné ana fokotany a omena instruction tsara ny président ny président ny district zay mitao zany voana hoe tokony ravagna zay ny rafitra am'izao asiana président tezamita dia asiana PDS provincial na amy région ny communal zany hoe olona fonctionnaire reo na olona efa iantoany karama fanjakana mikarama azy am'izay tsy mamiditra budget vaovao tsony regny zany nomena hanao an'ireny sady mamedike ny le citoyen zany izy a no magnombana le fifidiana am'izay netre élection am'izay fitandron'izay zany hoe le administrateur ataontsika hoe chef de région jiaby administrateur ohatra de na maramila ohatra azo atao zany am'izay mba tsy manana parti pris tsy manana netre fa le problème ane ny fampidirana ty politique ty au niveau ny administration ty donc tamin'ny deuxième république nisan'io io zavatra io nefa tokony voagna an'izay PDS ataontsika hoe azo mpampianatra atao président ny fokotany satria mpampianatra jiaby misy amin'ny fokotany rehetrarehetra Madagasikara am'izao tsika miteny zao atao izy zany président ny fokotany PDS fokotany zany atao président de développement de sécurité ohatra
dia atao koa amin'ny commune atao hoe ataontsika hoe sa délégué d'arrondissement reny atao izy sy olony be ny tanàna atao hoe délégué de communal atao koa ny district resaka administration ny district dia aty amin'ny faritany dia atao amin'ny région zahana re afangarovinao zany administration be deabe reo amizay zany tsy mihinana reo ataontsika hoe amin'ny institution anankiray fotsiny ampidirina zany mety misy parti pris reo mety anaovana candidat ny gendarme izy na ny maramila mitovy aminy na ny administrateur mitovy aminy mba ialagna amizay zany ampidirina zany samy hafa zany olo ampidirina fa izy fonctionnaire efa mandray karama ny raisiny amin'ny PDS azo zany karama mpanjakana le raisiny mahizy azy zany juste indemnité fotsiny azo zany rehefa manao fivorina zany amegna azy amizay fotoandro zay zay ny solution anankiray zany ka amizay fotoandro zay sady miadike ny citoyen tsika no mitandro ny fandriampahalemana fa raha ohatran'izao anaovana azy ny TGV tsy misangana jusqu'à ny fokotany akory tsy afaka metraka rafitra izy mihalihaly aty ambony ny eo amin'ny présidence koa tsisy TGV mazava tsara ka raha zay amin'ny lafiny parti de parti zany no itosagnan'le izy tsy mipasy le izy satria misy faritsy tsisy TGV fa nanjary TGV daholo ankamaroan'ny olona io ny problème mipetraka amizay fotoandro izao ary za fa niteny zay tamin'io ahoana moa tsy tazomina ny fahefagna fampelantanana amizao fotoandro izao ndia eo amizay mihalihaly hoe za tsy ilatsaka lasa kilalona zazakely le izy io moa nytireniko tamin'ny 2010 hoe alohan'ny za handeha tany andafo hoe hanjary vorogna azon-jaza ity oa ahoana moa ny ankehanao andeha any Mobutu andeha aria efitanao ty exemple nankiray tamin'ny Dakar 1 Dakar 2 zavatra fampelantananao nafaty olona tsy tondrananao anao hoe alefa ndraiky ny fifidianana ataontsika hoe députation ohatra azo majorité izy ino koa ataon'ny communauté amizay fotoandro zay mana majorité izy taty parlement ary le amizay fotoandro zay légal ny légitime ny pouvoir ampelantanana amizay fotoandro zay na ny parlement fotsiny aveo zany raha matatra andeha hifidy amin'ny vahoaka tsy zatra fifidianana anao dia ny parlement iny nanana majorité iny satria tsy maintsy hiazakazaka anatrako an'le majorité ihany ny olona rehetra parapolitika gasy fantako volombotakotsy finanana ny kamaroany dia amizay fotoandro zay alefa atao votegna tamin'ny nouveau ny parlement zany ny constitution amizay fotoandro zay atao mahalasa izy président république azo ataony zany zavatra zany système ohatran'izay Zapel Boniface nytika an'izay fanazavahan'izay dia miemotra daholo ny tety andro mpifidianana aloha zany raha nysosokevitra ao no izy satria mbola tsy mety ary tsy tomombana ry tsy lavorary ny fipetra isotsika anaty fifidianana amin'ny daty efa napetraky ny senity io tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny samy malagasy no tarihiny FFKM dia nivoaka ihany koa zay feo hoe transition bis zay sy ny fametrahana hoe inona ny mety ho laharam-pahamehana ahoana ny fahitanao manokana ny fampionana ny tanterahana iny atraizany mety ahafahana mampiatra ny fanapahan-kevitra toy ireny satria na ny olona nandray anjara tao tsy hoe olona vaovao tanteraka ny fekevitra nentina tsy hoe zava-baovao tanteraka fa mitovy amin'izay efa voalaza hatramin'izay ihany mety aminao ve ary heverinao fa mety azo tanterahana ve raha hoe ampina 8 volany indray ny tetezamita ametrahana zany rehetrarehetra zany lava loatra ny 8 volana tokony tsy ohatra ny ray taona raha ohatra hanampy an'io satria mety hiteraka explosion sociale raha tsy voamaîtriser malakilaky ny problèmes sociaux zay problème am'izay zavatra zay ary raha am'izay fotoandrony zay ny mipoka eto tsisy lideratsony fa ny olona no famono fandrava izy efa miseho eran'ny fiondronana eran'ny district misy eto Madagasikara io ka io mba heno ihany ny teny ray aman-dreny hajao ny ray aman-dreny satria ny tantarany misy matoa ny fitondrana tamin'ny androny renam-ponimerina ny teny fa hoe ranomasina ny valim-pariko ka niditra teto ny frantsay nampijanona an'izay zavatra zay misy dikany dia nisy fanarahana napetraka tamin'izay fotoandrony zay rehefa anao ny ranomasina valim-pariko ny andrenam-ponimerina tamin'ny fotoandrony zay zay nangalana vady be deabe rombony folo zay nangalana andrasalimo tany miandro vazy nataony hoe miandro vasiko eto ahako atraka ny tantara zay mipetraka zay dia miteny ny indra masinoro tam'izay tsy andro vazo sony anao mpanjaka fa ho andro vazo anao tonga fa eno fa ho avy ny lamozika atry an'le vady tadiavinao izay reny tantara rehetrarehetra reny zany zavatra tantara marina ary nisy ny fanaraha matoa stable le régime colonial na régime monarchie tamin'ny fotoandron'izay satria misy fanarahana atao amin'ny fiarahamonina fa raha miteny mpanjaka hoe zay ny contrat tapahako ambozona mety tsy naharitra 3 taona tsy naharitra 20 taona 10 taona ny fitondrana fa misy zavatra complice tao ohatra natao tamin'andro socialisme communisme ny fanaraka fa hoe samy mandeha samy mitady dia samy mahazo tombotsoa ny olona
dia ny fampandrosoana tamin'izay fotoandro zay asiana EPP isaka ny fokotany asiana lycée isaka ny district isaka ny fivondronana asiana CG isaka ny commune ireny zavatra reny natonga zay zao mba tonga tamin'ny université ka zay natonga ny stable ny fitoana miradiratsirika pendant ny roapolo taona mahery izy tamin'ny fitondrana ary dia nisy fanarahana koa atao amin'ny ethnique nasiana etra métis chinois métis arabe atao anatin'ny gouvernementa mba tsy siany fanavakavahana dia nasiany amiral koa ny maramila satria tamin'andro ny président Tsiranana ne misy atao hoe lecha ministre fampianarana angamba isa ministre nino misy non ministre de travaux publics misy vazany atao anatin'ny gouvernementa satria mba isiany ny fihavanana fampatahotra amin'izay fotoandrony zay zay tadiaviko hoe fampitahorana na tokony apetraka lalàna fampifehezana ka ireny zavatra reny nefa ny négligeny ny mpitondra ny fandiva nomboko ta eo amin'ny professeur Zafy io zavatra io ny fanendrena premier ministre avy any tamin'ny province dia ny tenindray zany ny olo teto amin'ny au plateau hoe misy cause côtier ty zavatra ty izay zavatra zay tokony dépassena zany hialagna amin'le politique dia igny avy teo ny valeny raha vala manana tamin'izy nitondra indray chef d'institution jiaby nitao ny merina dolo nitovy aminy na ny olo au plateau za misy fokana anko telo hoe na enina tsy nampidiriny tao chef d'institution satria misy mahafaly tya eo ankaiky ny moramanga ty reto misy bejanojany eo samy falay dia mahafaly dolo reo misy betsileo ato amin'ny sandra mbola anatin'ny au plateau reo tsy nampidiriny fa nitendren'ny premier ministre nataony gendarme na métis vaza mba hamitahana ny olona tamin'ny fotoandrony zay dia nataony ny président ny institution rehetra nataony nitovy aminy dolo fa tsy atokisan'olo ny sasany zay natonga ny président ny Ravalomanana ny teny hoe raha nareo merina mitovy amiko izy manaiky anahy sy ny banque mondiale neo izy tsy mpindry kely fotsy ataoko amin'ny côté dia milamina ny tany izay no misy choqué ny gouvernementa sasansasany zay teny zay atao amin'ny Hilton natonga ny Ery Joseph Maleo tamin'izay fotoana zay novoaka sy tompoko la Pascal Rakotomavo irantsika na eno reny zavatra reny motsy andeha nasa tagna Pascal Rakotomavo dia lasa izy nitsoka satria tsy zakan'izay zavatra zay satria tsy nanao débat zany ny président tamin'izay fotoandro zay fa avy atrano todiny imposé ny olona zay natonga tokony dépassena io resaka rapoko io tsy dia resahana matetika kanefa azo lazaina hoe fery na fa niolosika efa ela be ary nanimba ny fiarahana teto Madagasikara miresaka fampihavanana tsika eo anatrehan'izay fahasamihafana eto Madagasikara zay nefa ao anatina faritra sy firenena iray ihany sika ahoana ny eritreretinao hoe démarche ahafahana mitondra fampihavanana eto ary karazana fampihavanana toy inona araky ny hevitrao no tokony apetraka eto mba iverenana n'ilay stabilité ana régime tahaka ny nampatsahivinao hoe talohan'ny idiran'ny vazaha teto tamin'ny andro n'Andrianampoinimerina na ny nanararotany vazaha zay nanjanaka atsika an'izay rafitra zay nampanjaka azy teto nandritra ny taona maro ahoana ny eritreretinao amin'izay démarche na fampihavanana sy ny karazana fampihavanana tokony atao zay ny fampihavanana tokony atao io izy ataon'ny FFKM tokony ampihana zareo fa tsy asiana polémique amin'ny re candidat milaza candidat reo moa dia miteny fa hoe alfaso ny fifidianana fa ilainy vahoaka tany remo ary rehefa lany ny olona zay neverina hoe mievitena fa ny fidiny vahoaka dia hitabataba indray avy eo raha tratran'ny mpatsalatsombo vava avy eo dia hitabataba hoe hitondra olon-dalindalina be tokony hamonovana pacte de stabilité zay zavatra zay zay mitarika korontana aminareo araiky mifapolo ary to dia samborona ahantombelona ohatra milamina edy io satria maninona anao tsy manaiky ny fampahimbanana ataon'ny ray aman-dreny zao manao azy amin'izao fotoandron'izao eo rehefa avy eo indray izakazaka ndraiky anao fa iteny fa hoe nary katolika sy ny frantsay indray manakorontana tsy hafa miala amin'izany antanke mbola voaka malagasy atsika raha ohatra mbola Madagasikara eto zay mahatonga za mieritreritra indraindray hoe tokony hovagna ny anara Madagasikara hovagna ny drapeau io ampina kely mba hisiany zay unité nationale zay io zavatra ara-poko io tokony iezahana zany ampahevana an'io zavatra io na etanarivo ihany ane dia efa misy problème io zavatra io hoe misy race supérieure misy race inférieure na zay nianatra teto zay za moa isany nandinika le merina eny toko i mandia vato sy atsimon-drano avaratrano zay nampianarenay tamin'ny fotoagnandron'izay
ireny zavatra reny misy zavatra ny fanarahana teto ka zay zavatra zay nefa ny simbany reto olona ny fandiby teto tamin'ny fitondrana reto tamin'ny tsiranana izy mbola nisy kely mbola ny lamina isy mpandrosoana tany amin'ny province navitan'ireny bureau-mpanjakana navitanan'ireny lalana natanan'ireny fonctionnaire mahavidy tomobile tamin'ny fotoana zay tamin'ny amiral diratsirika izy président tamin'izay fotoana narika amin'ny 20 taona iny dia varina be tamin'ny lafiny politika zareo le développement somary hadihadino iny miteraka fanonganana isaka ny fitoana angamba reny zavatra reny de tamin'ny amiral ny équilibré zay zavatra zay tonga izy nanana avantage mijanona ela tamin'ny fitondrana satria ny olombelona anankiray matoa izy velona dia mitady ny 6e sansiny izy mitady voninahitra izy mitady fiarovana izy mitady vola izy ka ny ankamaroany ny foko de Madagasikara nefa manana fizarizarana na ara-toetra na ara-pisainana misy ny atao hoe somary ny population dynamique misy ny population somary intelligent misy population somary varina amin'ny resaka richesse izy tady volany anazy ka reny foko reny zany dia tsy afaka iala amin'izany androanandroany tsy tena aho tsy foko anako telo fotsiny ohatra ataoko exemple ohatra Tananarivo zao raha ijery ny vakinankaritra atsika afaka mianao adaptation na zavatra tsy ampoizy na basy na zava-maneno na tomobile zamboarindreo vitandreo satria l'intelligence nilovana tamin'ny asiatique zay zavatra zay et d'origine mahatonga zay zavatra zay somary mana intelligence zay satria neta école talohaloha izy satria ny école ny foragna voalohany teto Madagasikara tetakibony merina natsangana dama be ngamba indra tsy diso ako zay nangalana ny anglisy nanao an'izay zavatra zay natonga ny areo manao ny zalabord tsy vazaha tato matasoa misy an'izay obolana zay de angalandray foko amin'ity faritra avaratra antsinyanana manomboka avy afeny riveste jusqu'à ria antikarina ria voemara ireo foko reo foko primitif be reo satria morotsiraka dikan'izany izy mahatsapa fa hoe izy tompo tany koa satria tsy possible ny olona de mipoitra matany ny poitra fa mpiavy daholo rehetrarehetra va ty zany matonga teto de le teko teto taloha zany mandroaka le olona mela aminay rehefa ndana re miary ary zay ny naviany analakely satria nisy olona avy tany Menabe namoro-ponenina teo maro serana nareo kamaroan'ireo ngamba nantimorona ohatra de nisy nefa ny asiatique tonga taty amin'ny 14e siècle 6e siècle ngamba tsy tadidiko tsony elako tsiny ohatra misy 10 zay teniko zay laksa lo fito dia tonga taty izy miditra tamin'ny Bionisky taty amin'ny faritry amin'ny Eldane Antongile de io zany nandroaka zany le foko izy tao taloha i foko reo d'origine africain na américaine satria misy esclave lefa taty na tratran'ny rano nentin'ny rano izy de nidofotra teo satria ronotsirika malemilemy na ranomasina amin'ireny fatrantsiana reny tsy azo alantsika zay fa misy olona velona eny tamin'ireny olona sy nisy tiré reny ka ireny olona reny zany rehefa misy foko taty afarany tsy ady izy de nilefa zany re olona reny niaka taty amin'ny haut-plateau zay nakamaroan'ny haut-plateau zay fiverako azy zany ara-tantara ka ireny haut-plateau reny nefa misy koa foko anankiray zay noteneniny hoe vazimba izy ny olona vazimba io mety avy taty amin'ny foko tankaragna io na foko aty sakalava mety piranio satria misy ny sakalava ny tsy mety misy sakalava ny tikarana misy tsy mety tikarana misy tsy mety d'origine tikarana misy tsy mety non d'origine ny olona taty fa ny tsy mety de avy aty mananara io reo zany makoa zay agnaran'ireo olona reo eto hoe misy zafy malata aty amin'ny fariparitra aty feny riveste atao hoe zafy malata reo zany olo nisehatra tamin'ny resaka commercial or ireto asiatique tonga teto mitondra lamba soga izy andeha ambidy miary tamin'ireo ataty maro seranana ireo arabo reo de misy fandonana io de nitsoka zareo namoro-poneny taty amin'ny toerana anankiray reo ka am'izay fotoandrony zay zany tokony fantarina io zavatra io na ninona moa ny andre masinoro mety nahozana tamin'ny fotoagnandrony zay alohany izy vinona ary iza moa ny foko anankiray zay nisolo ny radama zay nataon'ny olona fa hoe nikendena teo tsy marina fivitako ny tantara nampianarany teny ankatso tsy maditeny fa matany moyen ouest ny ambotany amin'ny hilana zay filazany azy ny hilana tany moyen ouest io mpanjaka io
fa le ty makoa ty sy ny ty ny arabo ty ny fagnaraka tamin'ny fitondrana teto naharitra ny fitondrana io e ary zay fitondrana ny fandimby teka tsy mahatsany an'izay zavatra zay tsy mafehan'ny tantara mila fehan'ilay tantara mila mafehan'ny tantara anao satria efa afaka ny fanambadimbady daholo re olona reny noho ny olona reto ka zaza zao zahay zao ty vamirazambenay makoa tegna zahay ary zay mahatonga zahay tsy maneka atao be tsy misaraka satria na ny fiteninay aza tsy mitovy amin'ny fiteniny mety be tsy misaraka avy aty atsimo ty foko ny ady ane foko anankiroa taloha be tsy misaraka atsimo sy ny be tsy misaraka avaratra miravina izy am'zao tsy miravina io tany amin'ny université tsika tsy miteny zao fa noho ny olona fa mahay maro ny teknôlôzia de rehefa hitanao magreva amin'ny université reny fa miraikitra reo tavaratra reo reto tatsimo reo na zahay samby lazaina be tsy misaraka fa io zany rafitra napetraka ny fanjanahany tany sy ny fiberitsirana tamin'ny fotoagn'androna mba hisiany fitondrana mba hilamina de natao foko be tsy misaraka tato natao ty manory jusqu'à ny any reo nefa be tany menany kamaroan'ireo olona reo de misy atao hoe marratsy misy atao hoe mahafaly misy atao hoe zafy malata misy atao hoe anteromba foko daholo am'ireo rehetrarehetra reo raha iverina amin'ny tantarantsika mety tsy ampy ny fotoana satria be deabe le azo resana mikasika an'izay tantara zay fa ny anozatsika azy Andriamatoa Zakaely Boniface eo amin'ilay hoe fiaraha-miasa ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny eo anatrehan'ilay candidat misy araka amby efapolo dia ny teny ohatra ny fianakaviam-be raisam-pirenena mikasika ny firotsahako fidiana ho Andriamatoa Lalao Ravalomanana ny amiral Didier Ratsiraka ary Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny antso ohatra ny troika Antsadek ny amin'ny hoe tokony hisintoman'izy ireo ny filatsahako fidiany satria everina ary ahina hoe mety tsy ampisy fitoniana mialoha na mandritra na aorin'ny fifidianana ny filatsahan'izy ireo fidiany dia mbola nanamafy an'izay ihany koa ny filakevim-pilaminan'ny vondrana afrikanina ary mbola nanisy tsindrim-peo manokana ny amin'ny hoe tsy ekendry zareo raha toa ka olona efa tafiditra na ny ray petsapetsa tao anatina fanonganam-panjakana na fakana fahefana tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana sy amin'ny fomba demokratika no mbola mirotsaka hitondra eto Madagasikara ahoana ny fahitanao an'izay dikan'izany aloha de direct be za miteny dikany communauté ihany mahatonga ny fifidianana tsy milamina zay ny dikany fa olona fitahana ny vahoaka malagasy ahoana moa ny tongavany Lalao Ravalomanana teto Madagasikara tsisy fanarahana zay miendrika fomba fagnavakavahana olona be deabe satria za zao mba nanana reny ihany na nandeha namangy anahy tsy azo namangy anahy ny reniko izy maty aza tsy hitako tsy fankahita zay mianaka marary zany zavatra zany ka naninona nefa Lalao Ravalomanana no nampidirina za zao ve nigadrana ave de nivadiko ny gadrana tsy za ihany le izy de nitiako tenigny am'izay fotoandrony zay matoa io olona reo milatsaka ho fidiana dikan'izany dikatsika vavaka malagasy tokony hanaika atsika satria atsika tsy aresy azy satria nisy erreur nataony ray aman-drenitsika nitondra fanjakana teto tsy teny ahako tsy fandravagna ny reconnaissance de française teo Ambojatofo Tsangambato nitsangana teo misy dikany Tsangambato iny narodina ino tsy teny ah tsy fanafahana ny relafaza tamin'ny province io district jiaby Madagasikara tapatapahana daholo satria signe colonialy zavatra reny tapahany fitondrana Ravalomanana marary aminay amin'ny tany district zay zavatra zay ka miteny am'izao fa hoe retireo ny candidature-n'ireo za kosa aloha de tsy d'accord am'izany satria zahay nefa niteny tamin'ny 2003 rehefa hiditra tamin'ny Sadek nanao savaravina tamin'izay naloko tamin'ny Jean Paul rehefa matratra de niteny aho tamin'izay hoe ho Sadek hatreto atsika avaka malagasy atsika manana komesa agnatin'ny membre-ny OMC inona koa mambola idirantsika amin'ireo olona reo nefa ankamaroan'ny olona ao amin'ny Sadek tsy mitovy fiteny amintsika atsika pays fankirao francophone ahoana moa atsika hiditra amin'ny anglophone atsika taloha tamin'ny Commonwealth zay natonga atsika tany tamin'ny Maurice fa ny fanakalozana i zavatra io de nomegna ny frantsay atsika de ny tombotsoa ny ilgileninao izy miteraka problème amintsika miteny zao io satria kidy coopération tsy misy récupération agnatin'izay zavatra zay ka raha isy ny tombony candidature-n'ireo aleo re tompoko alfaso aloha ny fidianana référendum hifampifehezana satria tsika efa manambola io anaovana an'le fifidianana de iny sady médiceny le olona amin'ny bulletin unique de miditra atsika aveo amin'ny fidianana députation
am'izay tsisy influence ny olombo afidy tsony zany amin'le députation satria élection approximative io a dia mba tsy siany zay zafireterena hoe président re de magnaraka olo de olo rehetrarehetra mifidy satria zay ny fomba Madagasikara mba hisiany lalàna tsara zany voaka Madagasikara mba hifehezana amin'ny fitondrany magnaraka zany mba hihiditra am'izany 4e république de tokony miditra amin'ny députation atsika magnaraka ny référendum tiany lalàna entina fampifehezana de tiany ifampihavanana fampiavana atsika am'izay fotoandron'izay de reto am'izay no manao ny élection présidentielle avy eo satria raha présidentielle io natao na ny HCC fotsiny de miteraka zava-doza ho anay mpana politique satria tsy atokony HCC zahay satria io HCC io no niteraka problème tamin'ny 2002 premier tour de vita ireo ihany koa no nampanao ny investiture deux fois ny président Ravalomanana tena mahamasina ary zay ohatsy za miteny mazava fa hoe voafitaka zany ny amiral diratsirika tamin'io satria nientiny Riazandrena Rosoa président tamin'ny Assemblée nationale sy ny président Sénat Onirakotomana tany Mazenga mba hahafahany Ravalomanana hanao investiture faharoa zay tena izy ary zany tonga za tsy nindeha tany za tsy nakany tany Mazenga ahako satria za tsy fa malamy ray aman-dreniko reo am'izao fotoandrony zao tonga retiny amiral reny olona nteherany am'izay fotoandrony zay diso lalagna izy tamin'io satria io resaka ty complicité mahatonga ny zavatra io ka raha tsika zao hanao fifidianana ka atao fotsiny 24 juillet io atao moa fa zava-doza ho antsika firenena malagasy amin'io tsy magnozona ahako na dia zavatra miseho isaka district am'izao fotoandrony zao io sy fanarota-pahefagna ataon'ny olombitsy sy nouvelle riche BDB eto amin'ny reo amin'ny capitale eto zay tsy fantatra avy taizina zao an'le vola de milaza nefa ny Bianco am'izao fotoandrony zao fa miaro ny manao contre la corruption manitsy sody samborona reo olona rehetra reo reka ambapolo reo atao enquête taizina zao le vola nataovana le enquête nandrazana le vola naovany ty mba hazavaina fa za mahita fa eo amin'ny telopolo mahery amin'io volan'olo tokona n'olombitsy no omegna an'ireo olona reo ahafahany milatsaka amin'io mba hiperturber l'élection satria ty tazona fahefana ela be izy le olona anankiray sasantsasany indrindra zay mitezanita zao eo maro amineny tsy ty ela eo tsy sian'zany fifidianana zany ary zay mitonga ny vahoaka romotra indraindray hoe afatsy fifidianana solution tsy solution io satria mbola misy lonolony eo ary zay profiteny mpona politique amizay marina zany fa andaotsika nao fifidianana satria fitana lazaina hoe ohatrany hoe jamba sy marenina zany ny vahoaka malagasy zay ny tenen'ny monjarondefo ndray mandeha hoe azo evena toany zaza hozy ny vahoaka malagasy misy dikany teny nataony ray aman-dreny tamin'izay fotoandron'izay fa tsy ndrarahaina le izy ny olona anankiray zany le fijora ho an'ny firenena mbarana dossier izy satria problème Madagasikara zany ny olona mahazo na lasa membre gouvernemanta izy indraindray olona tongatonga ho azy izy io ma tsy mba misy concours zay ny problème kely aminazy io fa raha atao concours maro am'ireo tsy afaka fanadinana kanefa dia zany aza tokony atao aza am'izao fotoandrony zao mba milaza fa hoe par entité politique n'le olona la partie prenante no miproposé ny candidature tsy marina zany tsy marina zany na zahay membre ny CST na CT aza ny ankamaroania olona avao amin'ny présidence no manolotry ny agnarana ny olona atotra amin'ny entité am'izay miproposé an'le izy any amin-jareo na ny membre gouvernemanta zany satria maro am'ireo olona reo olo tsy fantapiaviana aza olona tsy nitolona tsy naninona atao ministre satria namanamana dia atao ministre aiza ataona olona atao ministre sasana tsy manana baka misy an'izany teto atao ministre aiza ataonao ny membre gouvernemanta ka lasa ifandovan'olo mihitsy zany i problème mipetraka io marary io zavatra rehetrarehetra io ny fananan'olona sasany robaina ohatra tsy teny aho vary ny tiko tao tamatavy tasana maramila raha vaina dia ambidy hoe lazaina fa hoe ampidinina 2005 kabaka kilombary zany kabaka kilombary 2005 zao vary avy teza iny tsy vary Ravalomanana tena alianteo iny ahoana moa ny hilamina ny tany anao ny teny fa hoe tsy mety tya de iova amin'ny tsatsary kokoa tsika nefa raha nataon'le tsy mety ihany koa naverina ataonao zay ny miteraka problème rehetrarehetra io ka ireo aleo atsika manangana transition bis de omeko amin'ny heviko inona ny solution tonapetraka am'le fotoandro sady efa lasalasa ihany ny fotoana tsika Andriamatozakaely Boniface hitondra n'izay solution zay no na fahaolana zay no sady amarana ihany koa mitina ny resadresaka teto tao anatin'izay orairay io zay misaotra aloha nareo ato amin'ny matv nampanasa de andro lahady azy androany
dia tonga foana zahay namonja satria manana andraikitra sy adidy amin'ny tanindrazana satria mihevitra ny tena fa hoe fitiavany tanindrazana manaovana politika fa tsy harena zany na mitady toerana satria raha ohatra ka vola ny tadiavina tsy naly ty manana raha ohatra nefa milliardaire satria mba agnisan'ny olona mba mety eo ihany fiainananay raha ohatra ny fianakaviana jerena tsy zany nandehanako taty fa ndeha nianatra tsy tsisy université tamin'izay ndeha taty Tananarivo ahako tamin'ny 91 tonga teto ahako 92 nanao baka teto tamin'ny arkady teo ka ny tiako tenigny am'izay fotoandron'izay solution hitako tsy ilamina ny tany raha ohatra ka tsika tsy mamerina ny fanjakana ho aho amin'ny tompony iza ny tompony ny olona te tandrazana zay valiny anankiray fa ny anankiray tsy atoroko mbola hitanareo hoe nizy dia ny faharoa ary raha tsy vona ny olona ny tompony sy ny olona te tandrazana reka tsy manana moyen ahafahany milatsaka ho filoham-pirenena za moa dia miteny fa hiditra filoham-pirenena fa tsy milatsaka raha za manao an'io hita hiditra aho fa tsy latsaka zany satria hitako ny système ahoana ny fomba toran'izy lahy reto fandimby teo ahoana fomba natonga izy lany filoham-pirenena tsisy zavatra ara-dalàna fa rehefa io tompony io ny mihiditra ho filoham-pirenena am'izay fotaondron'izay na ilatsaka filoham-pirenena da république eo dia ny zagnahary mihitsy zany hita hoe zao natao hoe républicaine ny fitondrana am'izay fotaondron'izay zao natao hoe élection démocratique transparence milamina eo satria misy zavatra nataon'ny fitondrana fandimby teto Madagasikara tsy vitantsika tanatady afara nandamina an'io zavatra io misy zavatra vato fehizory fanaovana io zavatra misy veloranony fanakena io natany hoe tsitsika nafatidra nataony reo ny fandimby reo ndrindra tamin'ny première république misy alahelo lehibe petraka amin'ity tandrazantsika ty eto tsy teny aho tsy teny hoe azonay tsy avelanay misy dikan'izany teny zany izay no problème any Madagasikara amintsika amin'teny io ka manainga atsika re mandreny ahoko za malahelo ihany tsy te hoe ny fona fantasina tampoka re mandreny tompoko lahy Paritandriamanjary satria agnisan'ny olona nitondra naharitra tamin'ity commune urbaine Tananarivo ty satria mbola 29 ans angamba na 30 ans teo izy no maire ny Tananarivo ka tamin'izay fotoandron'izay zany za mino fa izanan'io mety mahay mandimby an'izay zavatra mafantatran'izay tantara zay na misy fianakaviany na mety misy olona mbola velona am'izao fotoandro iry amiral mbola eo professeur Jafalbert mbola eo zay fiangonana mbola eo iry manadafira kodiniry sy tarina zay mafantatra ny tantara dia reo zany tokony alamina satria raha olona anankiray eo amin'ny présidence io no andamina an'io tsy andamina io satria misy olona eto Tananarivo eto tsy manaiky hentin'olona io zany tokony naovana kazana pacte de stabilité sur le plan constitutionnel zay zany solution io manao lanam-panorenana atsika zay vao miditra amin'ny processus électoral eny ary sorana be dehibe anao Andriamatoa Zakaely Boniface naiky hovahiny teto ny fandarana tamin'izao alina izao avy amin'ny mananara-varatra any tsy indray mandingana fa lavidavitra zay sorana ihany koa tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny dindinika rehetra toraka izany koa ny teknisianina zay niarany salata amin'ny fanatotosana ny fandarana ary indrindraindrindra ianareo mpijery zay mpanome avaram-patana trany ity fandarana l'actualité ity tapotra ny fandarantsika amin'izao alina izao makasitraka makatelina ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko